an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray no iaravanantsika rehetrarehetra izay hitratrano eto androany tonga soma tsara eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay nanao fandarana Andramboka izaho ny Akiradio ary mpitiavana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia faly miarabanareo rehetrarehetra izay hitratrano eto androany. Matoko sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity raha lasa anabavy malala. Raha androany no tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary fataro fa tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia maharetatra amin'ny farany adin'indray sasany inoko fa tsy afaty antoka anao. Mety tara adin'indray sasany ny fotoana natorianao fa tsy adin'indray sasany ny fahasoavan'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fiainanao fa hamaritra ny fiainanao ania ary havana malala ity fotoana androany ity marika ingezaka eo amin'ny fiainanao raha androany anao vao hoe alohan'ny atory dia ny tenin'Andriamanitra dia hitanao izany hoe tsy manofo ratsy tsisy manakendakenda fa tena hoe matory ampiadana-po ampilaminatsaina ary aharika tontolo andro mahafinaritra be amin'ny hery sy ny tanjaka ara-nofo sy ara-panandrainao raha pitso amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ko dia maretatra amin'ny farany dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Nareza mifaketo kosa dia niditra voalohany teto androany nambapitsika Miriara Andriamalala ao Madagasikara. Isika amin'izay miditra voalohany dia mena Jodrano. Halleluja. Ka miara-misitraka an'ity Jodrano ity amin'ny Miria daholo nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman. Amin'ny bokin'ny Jeremia 7:17. Jeremia 7:17 ny Jodrano Miria manao hoe hotahiana izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Halleluja. Amen. Ho anao mihitsy izany teny izany ranavavy Miria. Ka dia raiso ampinoana, raiso ampitiavana ho tanteraka aminao anie izany fa dia tena hoe tsisy heriny aminao ny ainandro
amin'ity fiainany ity a fa eo anilan'i Jesosy ianao maniry a dia tsy ahoanao ty fiainana mafy, tsy ahoanao ty ady atrehan'ny olona ity fa ianao a eo amin'ny Jehovah ianao a, eo amin'ny Jesosy ianao a, eo ianao no maniry dia tahin'ny tompo a zanavavy Miria ao Madagasikara. Manarakaraka azy tao Tody Raoultsoa France, Nambiny Tsomakrina Koety, Erika Raky France, Felina Rakoto France, Lorianis Allemagne, Nambiny Tsomakrina Koety, Kodaniela Belgique, Sandola Koety, Angèle Pagès France, Zamina Camaradin Jesosy France, Marie-Jo États-Unis, Eliana Miariniana France, Tina Rakoto Arzaka France, Tsiry Amboaramiel France, Tsiry Amboaramiel France, Andonina Suzelle Suisse, Jessica Patici France, Artisanat de Madagascar France, Alléluia, Sandola Koweït, Lazarus Sylvie Arabie Saoudite, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite. Alléluia, Sisisorana Miria, Jesosy Mpandresy Madagasikara, dia Marie-Jo États-Unis, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Nambiny Tsomakrina Koety, Mampionina France, Asany Apôstôly Alain Madagasikara, Rosemine France, tahiny tompo isika rehetrarehetra tonga soa daholo, maretatra amin'ny farany daholo. Milohan'ny zavatra rehetra aloha andao tsika miaraka ty fotoana ty ampelantanan'Andriamanitra, hivavaka isika, mpandrosotsika ary ny anabavintsika izay hitondratsika anatin'izany vavaka izany, ranambavy Anitra Clarisy. Zoky Anitra Clarisy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany, andato dia menazy ny fitenenana. Tahiny tompo Berthe Savak Koety, Anitra Clarisy, anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pasteur dia tahin'i Jesosy tsika rehetra, mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ariavana ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana afaka hitarika antsika ao anatin'ny vavaka fanomboana anio. Mialohan'ny naovantsika izany vavaka izany dia manasanao ampitiavana hijery tenintsika ao amin'ny Salamo 112:1 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Niterahan'i Jehovah, iteran'i Jehovah amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany mahitsy sy ny fiangonana. Alleluia. Dao arintsika hiaraka hivavaka hametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Raha io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao, dia indreto indray zahay ray malala hisaotra anao ny amin'ny fotoanan'io, hisaotra ny amin'ny tantananao ny diany tsiraray avy Jesosy, misaotra fa nataona tafavory eto amin'izao fivoriana masina izao indray zahay. Mivory amin'ny anaranao izay Jesosy, raha misy rona telo sisa ianao mivory amin'ny anaranao dia eo afoana ianao. Eto anivonay ianao Jesosy, marina miparitaka eran'izao tontolo izao zahay, fa nangonon'izao fivoriana izao kosa, izao anatin'izao vavaka fiambenana izao. Ko apetraka fianao ampelantananao Jesosy malala izao fotoanana izao. Rakofana sy tandremana amin'ny raha sarobidinao ane, ny fitaovana rehetra izay ampiasaina ny connexion tsiraray avy, ny sambatan'olona izay mampiantrano an'izao, ny tokantrano izay mampiantrano anao Jesosy, dia ny raha sarobidinao ane hiarona izany. Androany koa Jesosy malala dia mangataka izay fanadiovana amin'ny raha sarobidinao, izay fampetipetitenana izay rehetra tsy manome voninahitra anao aminay tsiraray avy. Diovy amin'ny raha sarobidinao Jesosy, ny sainay, ny fonay, ny fanahinay, izay rehetra tsy manome voninahitra anao Jesosy dia ongoty hiala. Tsy anakery, tsy anapahefana eto ny planina ny fahavalo sy ny devoly satana rehetra izao fotoana izao ane Jesosy, dia ny fanahinao masina rery ihany no anapaka eto amin'ity toerana ity. Osoro vaovao hatrany ny mpanomponao Jesosy, ampitomboy ny ositra sy ny fahasoavana eo amin'ny mpanomponao sy ireo mpandray anjara rehetra amin'izao fandarana izao. Aroka ny anaranao rery ihany no memboninaitra ary voninahitra sy ny tera ary ny laza mandrakizay ane dia ho anao rery ihany. Mankasitraka Jesosy malala izay tsiraray avy Jesosy, aoka tsy ho toy ny idirana eto, ny alana eto amin'ity toerana ity rehefa vita izany fandarana izany. Teraina mandrakizay ny anaranao. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao Zoky Anitra Clarisy, Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane hamaly fitianao, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, mahireza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Iza mbola tsy narabaiko teo, ranambavy Mami Koety, Yama Koety, Kadaka Malala France,
Lovilitina France tainy tompontsika rehetra tonga soa daholo. Misy andreny namantsika reny hitanao hoe mpanaraka eto nefa mbola tsy hitanao dia alefaso amin'ny andefaso partage aminazy amin'ny MP ny fandarantsika MP satria dia maromaro mihitsy nareo miteny amiko tsy mahita an'ilay fandarana intsony mihitsy dia tena ozy hoe marina zany satria misy fotoana nazary tsy mahita an'izy efa zaho manao an'ilay izy tena marina zany teneniko anareo zany manomboka efa ela mihitsy io minitra vitsivitsy ny lancé ny fekiriny vao manomboka misy miditra anankiray nareo ndika zany tsy oatra ny talotsony mihitsy fa efa sarotra dia sarotra fa dia mahereza tahiny tompo Marie Angela Oman Sarindra Raingo Madagasikara itodina amin'ny France tahiny Jesosy isika menakavy Kodaniala Belgique efa teneniko teo ihany eno iritsika halleluia andao anao ataontsika ty era ndray ty iri ty tsy nataontsika andao ataontsika andray izy androany halleluia mba havaka manova zavatra ka raha ianao manana zavatra tiana hovaina misy zavatra efa tena hoe hoatrehanao tsy azo alana ntsony rapitso za mitena anao da hoe vavaka tsika zao fa mivavaka manova zavatra ao anatin'ny ty nareo raha misy aminareo te ame voninahitra an'Andriamanitra hijoro vavolombelona dia zao ny fotoana fanoratanareo azy halleluia misaotra maro izao mitagean'izany hoe izy teo lantoniana miaro olona mbola tsy fantatro mihitsy zany fa le vololona nirina aleloha fa mba fantatro ihany hoe izy ty raha vavin'ny lantoniana botina avao fa le niteneninao reto ohatra mbola tsy hita fa misaotra anareo invité ny namantsika le hitanao paketo reny dia amin'izay izy mba tonga eto afaka manohitra vidina vavombelona zy avakiko orina tety fa ny alo ny jiriko vavombelona aminareo dia zao hitanareo moa avana fa efa ho avy ny Jeux olympiques zao tsy ho ela ary androany nankalazaina ny zato andro Gisson zany hoe zato andro mialohan'ny anombohan'ny Jeux olympiques ny tao Paris tao misy événement ngeza be mihitsy ary dia tonga nandeha nakany ny tenako androany ary sorako an'Andriamanitra fa raha ny omaly ny prévision ny asa izay tokony ataoko izay mifandraika amin'izany ry havana malala dia tena tokony tena ariva angamba fito ariva vao vita ny asako androany ary mety tena possible tsisy fandarana satria tena mety tena reraka dia reraka mihitsy androany ata mitolona ny embouteillage ny lalana tapaka ao Paris noho ny travaux mifandraika amin'izany Jeux olympiques zany moa dia tsy pakaitanjo fa tany androany aty ambadiky ny Tour Eiffel tena variana amin'ilay lalana tapaka efa hitanao io ny toerana lehanao fa mihodina tonga hatraiza ianao vao miverina tonga eo satria tapaka ny lalana ny zavatra tiako lazaina dia zao be dia be zany asa tokony nataoko androany fa voninahitra n'Andriamanitra rehefa tonga tao am-piasana andro amin'ny maraina ry hapa nisy atsasan'ny asa tokony ataoko efa nisy nanao omaly halleluia za tsy nangataka tamin'ilay olona koa hoe ataovy tsy nangataka tamin'ilay olona hoe apio fa tena hoe tena hitan'Andriamanitra omaly rehefa vita ny fandanako zany dia atory iatrika rapitso Jesosy mehoery Jesosy ngeza ny zavatra ataoko rapitso maro ny zavatra ataoko rapitso tena hoe tokony nafitoly isakafanina ary tsy nananako androany vitatra hoe zany matoritory kely manao sesty zany no fa tena mafimafy ny asa nanomboka tamin'ny herinandro iny sy ty herinandro ity ary anomboka ho mafimafy dia hitan'Andriamanitra izay tsy hoe fanahina moa zany fa zay fametrahako azy hoe Jesosy tena maromaro ny asako rapitso ho reradreraka tena zany tena hoe tena tsy nangataka akory tonga tao am-piasana androany ny atsasaky ny asa tokony nataoko ry hapa efa nisy olona nanao omaly arivo dia vita indray koa ny zavatra nataoko tany dia mbola tokony nisy zavatra ataoko anankiray tonga amin'ny toerana tokony anaovako an'izy indray efa nisy olona hafa nanao ihany koa tena hoe nanirahan'Andriamanitra anjely hanampy anahy dia nilamina dia zao hitanareo zao zay ny fijona vavombelona ny teneniko anareo androany hoe tena nitahiny tompo androany anjaranareo re zao manoratra lehibe ny Andriamanitsika na so hoe raha mbola tsy narabaiko i Minisy Matoky France Razana Monique Koety Malalatina tahiny Jesosy ozy izy za tena tsy nahita mihitsy Malalatina moa zany tsy fantatra izy misy azy fa androany vao nita zany Malalatina zany tonga soa ianao dia maharitatra amin'ny farany zay rantany Marisaline Madagasikara Côte d'Aléonie Arabie Saoudite ndao ataontsika ty dia
afaka manoratra am'izay nareo a dia ny soratananareo ihany no vakiko rehefa avy dia sorata tsara mba ho haiko tsara mamaky azy tainy tompo menao finaritra daholo.
Halleluia. Nampahirenareo le hira. Amen. Mba afaka manova zavatra. Anovan'ny fiainanao anovan'ny lalam-piainanao mananjavatra ianao amin'izao fotoana izao mety efa tena eo andalam-pitsangaana zany fiainana zavatra zany ary matetika zavatra mety tsy afinaritra zany mivavaka fa mbola voavily lalana iny na dia mbola androany alina raha sisa ny fotoananao. Alleloia. Zay mahereza daholo. Dahorisika maky. Alleloia. Hitanareo ry havana, za miteny anareo zava-dehibe mihitsy ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ny fijona vavolombelona ataontsika io tena hitanareo tsara fa tena voame tena hiasan'Andriamanitra tsy takatra ny saina izao fandarantsika izao satria manino satria manandratra an'Andriamanitra tsika. Toerana ahafahan'Andriamanitra misandratra eto amin'ity toerana ity na dia en ligne ary. Neny izay no navakitsika voalohany. Misaotra Jesosy fa nisy taratasy maika be ny ilaiko izay tany Madagasikara androany dia ny olona nefa tsy hitako izay olona apakako azy. Apakako azy zany dia voninahitra ny Jesosy reny fa nisy olona nomeny Jesosy atampoka teo afaka akasy andefa azy amiko par mail rampitso. Alleluia. Rehefavy nentin'ny pastera etsika tsy anao ambavaka rehefavy nentin'ny pastera Sisuzelle ambavaka. Alleluia. Raina Jesosy dia makasitraka pastera amen. Jesosy amaly fitenao koa dia mahavitazy soa. Alleluia. Misaotra Jesosy malala za fa misaotra Jesosy malala ozy izy tiana rekotra fa nomeny hery sy fahafahana-pahery olona anankitelo be zao. Alleluia. Toy izy fa tsara. Dia raina Jesosy misaotra tiana rekotra zaka. Alleluia. Dia raina Jesosy fa tsy be asa loatra ny roany ka mba nisy fotoana nipetrapetrahana tolakandro tsara ny tompo arabaina manarabavena-bintsomakirinina. Alleluia. Tsara be zany misaotra n'Andriamanitra fa mampahery foana Jesosy izy Verselina. Alleluia. Ranabavy Rosemina io tena mamirapiratra reto ny famindrapon'Andriamanitra izy nambintsomakirinina. Kekerandrena soa tahiny Jesosy koa keke tsara be lera Osberta. Tontolo androko androany izy tojo dia izao. Isaorako Jesosy malala fa nafinaritra sady nakasika ny foko ny zavatra ny anako androany. Tsy niasa indray za androany fa ny organise seminaire indray ny fiasana dia vitsivitsy maromaro anay no voasa dia za nisy an'tao koa dia nanao entraînement tamin'ny fiara anay. Tamin'ny fiara zahay nahay zavatra maro be raha misy loza sy fiarovana amin'ny loza dia atoandro dia ny atoandro buffet be no natao amin'zareo karazana sakafo tao zava-pisotro rehetra gâteau sy ny sisa dia afaka ninona izay lahy fa gratuit daholo. Dia ny tena nakasika ny foko dia tsisy biby maloto mihitsy ny sakafo rehetra tao nefany za tsy nangataka hoe azam-basiana biby maloto sy sakafo fa tena ny asa Andriamanitra dia izy nanotsaina mpanao lakozia mpanao lakozia tao. Alleluia. Dia raina Jesosy tsara be zany tojo. Alleluia be mihitsy zany fijona vavolombelona zany. Ahoana izy lina misaotra n'Andriamanitra lehibe naniraka olona hividy entana izay efa ela be teto amiko androany. Surprise be mihitsy. Alleluia. Tsara ny tompo Alleluia. Mampenina mampahery mankasitraka indrindra izy Ranabavy Rodriguez. Alleluia. Mamloatra misaotra Jesosy Osberta. Misaotra an Jesosy fa tatosa soma tsara indray ny tontolo androandroana izy misy matoky. Alleluia. Amen. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra fa nahita fity tamin'ny patron androany mifamaly izy mivady hoe miteny ramose aza mena asa betsaka ihany fa reraka mifo maraina dia alleluia vao teo mihitsy nanao azafady madama sady nanolotra vola kadeo. Alleluia. Tsara ny tompo man'Andriamanitra amin'ny voninahitra rahabaina zokia mafinaritra be zany misaotra nareo manome voninahitra n'Andriamanitra. Ozy izy erika hoe dia raina Jesosy fa vita soma tsara ny stage dia nazo fankasitrahana tsara be. Alleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahafinaritra daholo zany. Raina Jesosy malala izy somema vita soma tsara ny taratasy ny karakarena androany vita soma tsara ny journéako. Alleluia. Raina Jesosy fa fisalama izay menakamo izy fi Angelina Diamant fa fisady velona iny. Asotrovakina ny Ranabavy Sandola. Azafady fa tsy hitako tany ambony tany ngamany. Alleluia. Faly androany fa tena nomeny Jesosy tolotsaina foana tamin'ny asako sady mahatsapa fifaliana dia raina Jesosy fa milamina tsara ny asa. Alleluia. Mankasitraka Ranabavy Sandola. Ataovatra ny Sandola indra misy jola jovako nareo tany ambony tany nefa fa lasa dia ataovatra ny Ranabavy Sandola teo mba ahafahako manketa nanela izy mety miakatra any ambony ihany
zao koa ny tsara tenentsika manana retour anaky telo eto dia ny zavatra misoratra ato amin'ilay page zao ivakio koa page andramika izao kiradio dia tsy mitovy koa ny eto amin'ilay retour afaka azy eny mety mahatonga izy tsy voavaky fa mety ato amin'ilay contrat de kiradio ny voavaky no hita daholo izy fa velonatra ny endranabavy sandorateur misy tsy voavaky ko azafady indrindra tompoko voninahitra n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy fa narova ny teny an-dalana dadanay dia tonga soa mahatsara ny amin'ny toerana lehany misaotra ny rehetra koa ny tondram-bavaka mirary soa fahasalamana ho an'ny dadanao nabavy Lovely dia ny lalandava Jesosy izy Rodriguez fa dia mbola velona eny sika mianakavina ka dia mbola tavavory eto daholo indray dia misaotra ny Jesosy amin'ny tombontsoa fahafahana mbola afaka andray sakafom-panahy halleluia amen hozy izy nabavy Rodriguez afaka andray sakafom-panahy dia misaotra ny Jesosy koa tamin'ny hery sy ny tanjaka ary fahasalamana meny nahafananao ny asa halleluia mankasitraka ny tompo tery ralibenja halleluia lantonina botina avao tonga soa ihany koa halleluia Marie Hortensine misaotra ny Jesosy fa nomeny fa milamina ny tontolo andro an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra ny Jesosy isan'andro ny amin'ny fahasoavana taona ny menakavy kely sy ny fiarovany koa tsy adinony salinina mihitsy ny misaotra n'Andriamanitra ny amin'izay fiarovany satria maninona tena misy mpamakitra ny tranony salinina rehetra mbola tsy vaky eo an-tanàna tsara fantatrareo zany ny tranona mahatahata rehetra eo an-tanàna raha nabavy Maria Salinina rehetra mahatahata tsy mbola voatafika teo ary tsy ho voatafika halleluia satria ny anjelin'izao mba mitombo manodidina izay matahotra azy ary avan'Andriamanitra manompo sy tsy manompo azy misaotra ny Salinina dia tahin'ny tompo halleluia mahafinaritra be daholo ny fijona vavolombelona Akasia Estera Fanjaniana misaotra ny Jesosy mbola afaka mifanompo eto tsika rehetra tompoko misaotra Jesosy fahatsaranao foana halleluia tonga soa ianao ny tahiny Jesosy halleluia tapatapaka be ozy izy ny Salinina ihany faly miarapany vahiny misaotra anareo mandray vahiny halleluia ho an'Andriamanitra ny voninahitra atambatritsika mitehaka mirefodrefitra io ho voninahitr'Andriamanitra ka dia misaotra tsika rehetrarehetra amin'ny fijona vavolombelona sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa zava-dehibe loatra izany ary tokony ho ataontsika izany hitratra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika filazana elaela tsika tsy nanao filazana amin'ny 12 mai izao alahady 12 mai ny pentecostatsika eto dia manasa anareo sady amboarina ny programa vidio ny billet fandrio ny toerana eny amin'ny transport rehetrarehetra eny dia tongava hiaranao pentecoste tsika amin'ny 12 mai tsy misy live ny pentecoste tsika fa tsika samytsika ato anaty zoom sy ato anaty tokantrano tany no hiatrika an'izany pentecoste andray an'izany herin'ny fanamasina izany amin'ny 12 mai ho avy izao fa iny Jesosy tsika rehetrarehetra lasarytsika ranabavy zoko fiainana-koto izy nitondra tenin'Andriamanitra miananao ary izay mahereza daholo raisiko fahasoavana lehibe ao andray ry havana ny mizary izao tenin'Andriamanitra izao atsika ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika amin'ity alina ity dia ao amin'ny fitomaniana toko 7 andiny faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 7:30 izay mivaky toy izao ny soramandreny ambony ny amin'ny fitondrana lahelo sy ny fampiononana ataon'Andriamanitra fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habean'ny famindram-pony fa tsy hitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona amen ny tenin'Andriamanitra ito ry havana dia manambara amintsika fa manambara ny faneken'Andriamanitra fa mitazona ny teniny foana izy na ho ela na ho haingana fa itsika ry havana matetika dia mila valy ny haingana satria rehefa mivavaka tsika ry havana ka mangataka zavatra anankiray amin'Andriamanitra dia mieritreritra tsika fa tokony valian'Andriamanitra miaraka mivavaka izay ataontsika fa tokony fantatsika nefa fa Andriamanitra ry havana dia manana ny fotoanany, manana ny fandaminany ary manana ny fahaizany mandrindra ny fiainako sy ny fiainanao fa itsika ny matetika no tsy mahantra satria
matetika tsika ohatra hoe mety mandalo ady sarotra dia mintsika hoe tokony valinaingana satria efa nentintsika teo anatrehan'Andriamanitra, efa niarahana nitondra mbavaka, efa niarahana niara-bavaka amin'ny izay olo-patatra, ary indrindra koa mety efa hoe natao ny fifadikanina dia mananteny tsika fa tsy maintsy misy valiny aingana izany zavatra angatantsika izany. Kanefa indrisy ry hava-malala tsy nisy valiny, toa tsy nisy manohana akory, tahaka ny feo miantsoantso any anefitra hoe tsy misy manohany. Fa izao ry hava-malala, marina amin'ny teniny foana Andriamanitra, fantany na dia tsy mangataka azy ianao, dia efa fantany izay asoanao fa ny zavatra rehetra dia mandeha amin'ny fotoanany avokoa. Mety hoe eo dia voavaly ny vavaka ry havana, mety ho rapitso, mety mbola ho elaela, mety amin'ny herinandro, mety iray volana, mety amin'ny taonany mihitsy ary. Fa izao ry hava-malala, ny zavatra azo antoka dia izao: Andriamanitra tsy mba tara na lasa loha. Aonkentsika hijery ny tantaran'i Davida sy Goliaty. Raha jerentsika izany tantara izany dia nandritry ny 4 andro ary Goliaty no nandrabiraby, misehoseho, manambanimbany, ny teny ratsy. Fa tamin'ny fotoana napetsika Andriamanitra ry hava-malala dia Davida ihany no nahafantatra azy. Dia inona ilay toa ilay tantara? Ny tora-bato iray monja dia lavo ny andrarezana. Tsy hoe niantsiady tamin'ny Goliaty dia nanome tsinony zanak'Israely. Izay ny teny hoe aiza izay Andriamanitra reo? Hoy izy hoe raha misy zany Andriamanitra izany, maninona no dia avelanao izay tiany atao eto ty Filistianina ity, hozy izy. Izay ny fandrabirabiana nataondreo nanome tsiny ny zanak'Israely. Fa izao ry hava-malala, miandry an'i Jehovah tamin'ny fatoriana ny olona satria fantany fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Arak'ilay tenin'Andriamanitra, tsy hanary mandrakizay ny tompo. Ry hava-malala, tsy fantatro izay zavatra lalovanao sy ainanao sy hatrehanao amin'izao fotoana izao. Mety hoe efa mamofo ianao, mety tsy manantena intsony ny zavatra izay natenainao. Fa izao ry hava-malala, ny herin'Andriamanitra dia izao: mahery ny herin'Andriamanitra. Anisan'ilay olona efa mety kivy koa ianao, mety nametsina an'Andriamanitra, na koa mety efa nilaza manao mihitsy hoe misy tokoa ve izany Andriamanitra izany, na koa mbola manontany tena hoe mbola voavahan'Andriamanitra ihany ve ry havana ity olana mahazo anaty? Mbola hositran'Andriamanitra ve ny aretina izay mahazo aty, izay tsy ahitana fanafany? Eny ry hava-malala, tsy meko tsiny ianao fa ao anatin'ny fahoriana lalina. Fa izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Hoy eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habean'ny famindrapony, fa tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Izao ny tsarovy ry hava-malala, tahaka ny avon'ny lanitra sy ny tany tsy fitovizan'ny fijerin'ny olona sy ny fijerin'Andriamanitra. Ka raha toa ka mandalo ady mafy ianao androany, dia tsarovy fa manana ny hevitra heverana anao Andriamanitra. Dia inona? Hevitra tsy hatonga loza fa fiadanana. Fa izao ihany: aoka ho marina sy matoky ianao eo ampiandrasana ny valim-bavaka
izay sy hetsika ataon'Andriamanitra aminao. Fa ny zavatra ataonao dia izao: miorena tsara fa aza miova, fa ny saina tsy miovaova, na mivadibadika ary havana dia arovan'Andriamanitra ny fiadanana tanteraka. Dia mino ary havana fa misy voarahana izay tenin'Andriamanitra fo dia fo izay. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Halleluia. Kasitraka indrindra andranambavitsika felana rakoto, zoko felana rakoto misaotra indrindra tamin'ny asan'Andriamanitra, tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao. Andriamanitra manankiray fahasoavana anie hamaly fity dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Zoko felana rakoto. Tahiny tompo ranambavy lovo Elasy Raba, tonga soa ianao dia tonga soa ihany koa Maralina Tiana efa narabaiko teo Lantondrina Botina avao tonga soa, Aingonirina Andrena Solo tonga soa. Halleluia. Zay ka mbola tsy voaravako tahiny tompontsika mianakavy. Fitaomanina. Inona moa ny bokin'ny fitaomanina? Bokin'ny fitaomanina dia tena fitaomanina tokoa. Tena fitaomanina tokoa satria ny bokin'ny fitaomanina dia boky nosoratan'ny mpaminany lehibe Jeremia, izay nosoratana tany amin'ny 900 taona milohan'ny nahatogavan'i Jesosy Kristy teto tany lasa olona tonga nofo. Ary ny bokin'ny fitaomanina dia milaza fitaomanina noho ny faharavan'ny Jerosalema. Ny dikan'io hoe bokin'ny fitaomanina io ary amin'ny teny hébreu dia hoe Esha. Ary ny dikan'izay Esha zay dia hoe indrisy. Ary ity izany tokony atao hoe boky indrisy. Rehefa miteny izany moa tsika hoe indrisy dia tsy misy kama miteny hoe tsy misy kama olona hiteny hoe indrisy fa nahazo kado tsara be na indrisy fa afaka fanadinana, na hoe indrisy fa nahita fity tamin'ny patron za, na hoe indrisy fa vita somatsara ilay taratasy izay nkarakaray koa Zuzelle. Fa matoa hoe indrisy dia zavatra mampalahelo zavatra mitory faharavana ary mitory alahelo. Rehefa nanosoratana koa tokoa ny bokin'ny faminaniana, bokin'ny fitaomanina dia tena atao anaty alahelo tokoa Jeremia nanoratra ny faminaniana ny amin'izany ranomaso tena hoe noho ny faharavan'i Jerosalema tamin'izany andro izany. Ary dia tena nitaraina tokoa ny olona tamin'izany. Nitaraina satria ravo Jerosalema ary ny olona dia nieritreritra fa tsy hitsangana intsony Jerosalema. Vita hatreo ny fiainana, vita hatreo ilay fiadanana, nahatsiarotsara ilay fiadanana sy fifaliana sy fahasoavana niaraka tamin'Andriamanitra dia raisinareo fotsiny hoe tapahana izany, vita ravo. Mampalahelo ange izany, toman'ny olona. Ary izany natokany bokin'ny fitaomanina ho nosoratana. Ary eto amin'ilay andininy fitaomanina toko fahatelo, andininy raika amby telopolo ity dia manome toky atsika indray izay miteny hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Halleluia. Izay aloha izany ampahaizako anao androany, tsy manary mandrakizay io Andriamantsika io. Ekena hoy ny andininy faharoa amby telopolo, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hianatra ihany araka ny hampian'ny famindrapona, fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tsara fantatritsika aloha fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hitantsika malahelo, tsy sitrak'Andriamanitra mahitantsika mandalo ady, tsy sitrak'Andriamanitra mahitantsika mandalo fahoriana, tsy sitrak'Andriamanitra mahitantsika misy faharavana, ary tsy sitrak'Andriamanitra ny naharavan'i Jerosalema. Inona ny mahatonga ny faharavana eo amin'ny olona, eo amin'ny fiainan'ny olona? Inona ny mahatonga ady sy zavatra tahaka izany eo amin'ny fiainan'ny olona? Ny ataon'ny olona ihany. Ny probleman'ny olona dia izao, tsy mety tafajanona eo amin'Andriamanitra. Tsy hain'ny olona mihitsy, izany hoe miaina tsy misy miaina anaty
fitsaharana. Ny olona rehefa akaikin'Andriamanitra, ny olona rehefa manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, anatin'ny Baiboly eo misy boky maro milaza mitantara ny fiainan'ny olona rehefa tafaray amin'Andriamanitra, tena miadana eny ambany aviaviny eny ny olona, eny amin'ny tanimbolopoka ny olona no mipetrapetraka. Misy fotoana rangery avana tena akaiky an'Andriamanitra ny olona, ny lefina sy ny sabatra na rendrika natao angatsy fanetezam-bolopoka, satria manino tsy ilaina intsony ny lefina sy ny sabatra, satria tsisy ady, tsisy fahavalo tonga, ny rindrina mitsangana, vita ny rindrina, vita ny manda, tsisy fahavalo tafiditra intsony, tsisy na dia fahavalo nandalo ary tao ambany manda tao, atao inona intsony ary lefina sy angady, lefina sy sabatra na rendrika dia natao angady sy ety fanetezam-bolopoka, satria vokatry reny. Zany angery avana ny fiainana mianaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika tena tafaray be amin'Andriamanitra, amin'ny fotoantsika tsara be ny relationtsika amin'Andriamanitra, dia zany tsy misy mampitomany, tsy misy fotoamanina soratana eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy haintsika no mijanona eo amin'ny toerana io, fa tsy maintsy mitady foana tsika, ohatrany hoe andeha hidécouvrir zavatra vaovao ndray, ary ratsy foana io zavatra io. Ary isaky ny manao ratsy ny zanak'Israely dia atolotr'Andriamanitra tanàny fahavalo. Ary teto dia tamin'ity andron'ny Jeremia tena tratrana fahavalo tena matanjaka ny zanak'Israely, ary rava mihitsy ny Jerosalema. Hatramin'izay nge babababo kely fotsiny fa teto tena rava. Fa ny zava-mahafinaritra amin'io Andriamanitsika io dia izao, mampianatra antsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mampanina Andriamanitra misy zavatra materialy simba eo raha ahafahany mampianatra ny olony. Tsy mampanina an'Andriamanitra na dia misy zavatra raha materialy. Jerosalema zany materialy, ny tempoly materialy, rindrina efatra iny materialy, fa tsy maninona an'Andriamanitra mahita an'iny rava. Raha izay ny anangana ny ara-panahin'ilay olona. Ny ara-panahintsika nge ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ary avako malalaka. Ny antsika ilay ara-panahy tsy mavesatra amintsika, fa ny antsika ilay ara-nofo, ilay ara-materialy io ny tena mandona antsika io. Raha very volontsika dia mitomany. Fa raha tetenin'Andriamanitra anankiray tsy nandray tenin'Andriamanitra hoe tao anatina fitoam-bavaka iray ianao, tsisy tenin'Andriamanitra ny raisinao, tsisy hery ara-panahy ny raisinao, tsy mitomany amin'izany tsika. Tsy mitomany amin'izany tsika. Fa raha vola ny very, simba ny fitaovana, ny dona ny tômôbilina, tsy fantatro, zany mampitomany antsika izany. Jesosy rery no navita ny tomany ndray alina, satria ho tafasaraka amin'Andriamanitra 3 andro sy 3 alina. Ary ny tomany tao Getsemane izy, sy nitahoatra ny ady ho alalova, tsy tahoatra ny fahafatesana, fatany fahitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Fa alahelo zany isaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy sitrak'Andriamanitra ny hitantsika mitomany. Sitrak'Andriamanitra ny mampahorona mampalahelo ny zanak'olombelona. Mba malahelo koa Andriamanitra mahita antsika malahelo. Fa hoy izy Andriamanitra hoe tsy maninona raha mitomany ianao androany noho ny zava-materialy. Fa miverena nge amiko hoe dia ho hitanao fa tsy mandrakizay fa tsy hanary mandrakizay aho hozy n'Andriamanitra. Misy fotoana tokoa mampahory, fa mbola hianatra indray. Ary ity zavatra ity misy tenin'Andriamanitra anankiray mahafinaritra anaty ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20. Isaia 4:20, andininy 7-10. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe indray mpimaso monja ny nafoizako anao, fa amin'ny indrafo lehibe kosa ny ampodiko anao. Tamin'ny firetan'ny fahatezerako ny nanafenako ny tavako taminao, indray mpimaso monja. Fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa ny hamindrako fo aminao, Jehovah, mpanavotra anao. Amen. Fa amiko zany dia tahaka an'ilay ranony Noa, ka toy ny any anako fa tsy hanavotra ny tany intsony ilay ranony Noa, dia toy izany koa ny any anako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony fa na dia hifindra aza ny teny ohatra, ary na dia hetsika aza ny avoana, dia tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako,
hoy Jehova mpamindra fo aminao. Aitsika ny ta Jehova ohatra zany. Ndray mpimaso nafoizany fa mandrak'izay solon'ilay ndray mpimaso zany a. Halleluia. Mbola misy teny anankiray ty amin'ny salamo mahafinaritra ty teny ty. Salamo vakitsika salamo fa mba raisinao teny verset fa tena anisan'ny verset tena mahafinaritra Isaia 4:20. Salamo 7:1 andiny 9:10. Hoy ny tena androatra mamindra fo sy mianatra Jehova. Maro-po sady be famindram-po. Tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly atsika araka ny helotsika. Io teny io tsy dia azontsika fa raha amin'ny teny frantsay io io le eo amin'ny 9:10 hoe tsy manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly atsika araka ny helotsika. Dia io ny teny amin'ny teny frantsay manao hoe lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère. Zany hoe tena rehefa ho tezitra Andriamanitra. Teny anglisy misy tononkirana zay, misy afrikana zay mira zay slow to anger izy Andriamanitra. Zany hoe tena Andriamanitra io zany ravana misaka mihitsy izy vao tezitra. Hitanao tena efa tena tsy fidy ny Andriamanitra vao tezitra. Fa misosa be izy rehefa afinaritra. Misy zavatra ataontsika zany misatra mihitsy Andriamanitra ho tezitra amintsika. Matoa zay izy tezitra dia efa mba hainao misaina fa efa amin'ilay teny efa tokony efa tena le matezitra zay natao. Lent à la colère zany hoe tena miadana be mihitsy izy vao tonga amin'ny fahatezerana. Mandeha miadana be mihitsy izy tonga eo amin'ny lalambe amin'ny fahatezerana. Faingana be mihitsy izy rehefa tonga amin'ilay hanasoa antsika. Zany Andriamanitra, zany Jehova Andriamanitra. So misy amintsika tonga eto androany mbola tsy mahalala tsara ny Jehova. Zany ny Andriamanitra tompontsika eto ravana malala. Andriamanitra tsy manary mandrakizay zany. Maninona Andriamanitra tsy manary? Fa maninona ary Andriamanitra tsy mety manary? Samuel voalohany 12:20 ny farana zay. Samuel voalohany 12:20 andiny 12:20. Ny tena Andriamanitra manao hoe fa Jehova tsy afony olony. Jehova tsy afony olony noho ny anarany lehibe satria sitraky Jehova nanaovany anareo olony. Inona moa no mahatonga Jehova tsy manary? Noho ny anarany lehibe. Lehibe ny anarany. Dia efa novidinitsika dia tsy manary iny. Raha manary atsika izy dia ny voninahitry ny anarany mihitsy no voakitikitika. Satria izy efa nifidy atsika. Izay tsy nifidy azy akory. Andriamanitra tsy te hoe hitsanga menatrenatrehany dia zany io ary ny olona novidinao jerety nataony. Dia tsy ariko avoariko fa tsy ariko. Halleluia. Isika raha piesina tômôbilina tsy soloan'Andriamanitra amboariny. Halleluia. Brikoleny. Halleluia. Dia iny ihany ny apetany. Halleluia. Amen. Dia marina mihitsy rehefa ohatra kely ny tenen'ny ranabavy zoky fianarako teo. Dia ianao ke ny nahazo ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Goliaty. Samuel voalohany 7:20 fakitsika ilay tantara teo hoe Samuel voalohany 7:20 andiny 4. Nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy tao amin'ny tompon'ny Filistina. Goliaty avy any Gata ny anarany. Enina kosa iray injeny alava niarany satroka fiarovan-dovarahana izy ary ny akanjo fiarovan-tratra. Ka ny lanjan'ny akanjon'ny varahana dia 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-danjo varahana tamin'ny tongony izy ary lefoko varahana ataony damosiny ary ny habehan'ny zaradefiny dia tahaka ny voditenin'ny mpanenina. Ary ny lelalefiny dia vy lanjan-tsekely 900 ary nisy ny tolony ampingany abenany dia teo aloha. Ary nijanona izy dia niantso miaramila ny Israely ka nanao tamin'ny hoe nahoana nareo no mivoaka lahatra aty? Tsy Filistina va? Ary ianareo kosa mpanao Saoly. Zany mihitsy feony. Mifidiana lehilahy ray ianareo aoka izy nety amiko. Mazava ve? Raha tahiny mare zay izy ka mavady dia mpanomponareo zay. Fa raha rezoko kosa izy ka matoko dia mpanomponay ianareo ka hanomponay. Mazava ve? Ary ilay Filistina. Zay efa niaika miaramila an'Andriamanitra an'ny Israely androany. Amboay lehilahy ray hiady amiko. Izy ary le ray. Dia nitety olona tsy zahako aloha e. Tsy zahaka. Sao dia ianao? Tsy zaha. Sao dia Saoly? Aiza moa dia hoe zaha.
natahotra daoly andiny faraka moa raha reny saoly zany sy nisy rairehetra zany de teny Filistina zany de nivady posy raiky tahotra loatra izy ireo ary io nandritra 9 andro adiny 140 ary le Filistina nanatona maraitsariva ka niseho 40 andro maraitsy arivo indroa isan'andro zany nare an'izay feo zay jarak'izay 40 andro ary iny 20 raisy iny 20 eo amin'ny fiainanao anao mahita an'izany endrika izany sy mandre an'izany feo zany iza ndray ary androany mafy be iza de gama rehefa tety efa osotsy zanak'izay mafy indray zao le feo mafy indray le feo reto iza no iada izay indray le izy maty 40 andro iny 20 iny 20 mandre an'izany 40 andro fa ho ten'Andriamanitra tsy mandrak'izay ka tonga ny 40 andro io ndray le fandaran'Andriamanitra voiraky Davida ary Jese 170 misy olona ilainy eto ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany eto reto lango eran'ny efa reto sy reto mofo reto ho an'ny rahalanao ary de atery faingana ho any Toby any amin'ny rahalanao de eto any amin'ny feharivo reto fromage didiny 10 reto ka izaho na tsara ihany ny rahalanao na manao ahoana ary ito ndray izay ahafantarako ny toetrany any. Alleluia. Nzay ilay feo marina izy teny lina io nzay ilay feo fatoky elan'izay ilay feo de hitanareo Andriamanitra tsy manary mandrak'izay zany 40 andro tsy mandrak'izay ary 40 andro ndray mpimaso de inona nataon'Andriamanitra naniraka ny Davida izy i Davida nge le famonjeny Davida nge le famonjena ampikombona ny vavan'io Filistina mandritra ny 40 andro tsy nisy raiky amby 40 andro tsony tsy nisy tsony raiky amby 40 andro zay le hoe tsy misy ny mandrak'izay zay le tenin'Andriamanitra teo tsy hanary mandrak'izay ny tompo Alleluia. Eny na de mampahory azy izy 40 andro de mbola hianatra any araka lehibe ny famindrapony ny endriky ny famindrapon'Andriamanitra teto nirahana Davida. Alleluia. Nirahana Davida androany tsy Davida nirahan'Andriamanitra eto fa ty tenin'Andriamanitra ty nampangina ny feo amin'ny Goliaty eo amin'ny fiainanao androany fa tsy hanaranao mandrak'izay ny tompo misy olona eto mety hampahoriany Goliaty 40 andro zao de neo ny fiainanao fa tsy misy tsony ny faraiky amby 40 mikombona io satria voiraka Davida voiraka ty tenin'Andriamanitra ianao voiraka ty fandarana andramoka izao ty androany vavaka fiambenana fandarana vavaka fiambenana ampangina ny tabataba ny Goliaty eo amin'ny fiainanao ty teny ty oka hidinao amponao oka hidinao anatinao ho fiainana mandrak'izay fa ity tenin'Andriamanitra renesinao androany ty ny ampangina ny feoan'ny Goliaty. Alleluia. Satria zay tsy hanary mandrak'izay ny tompo fa na de mampahory azy izy nohory ange ry avana ny zanak'Israely nandritra ny 40 andro indroa isan'andro anao maheno an'izany mivadi-po mandritra ny 40 andro enjana ange zany ry avana indroa isan'andro fa na de nisy azy zany tsy sitrak'Andriamanitra ny mampahory ny zanak'Israely ary tsy sitrany mampalahelo ny olony de mba toy izany koa ianao io ekeko fa mety nisy zavatra nandalovanao ka ianao nge nanao tsy nety ianao nge nanao tsy nety itsika nge nanao tsy nety matonga ry havana tonga ny zavatra mitranga ho araka ny tempo taminao misy antony eo amin'Andriamanitra tsy misy zavatra mitrangatranga fotsiny zany ny zavatra rehetra mitranga de misy antony avokoa ary ianao mahafantatra an'le antony io tsy fantatry ny olona ianao sy Andriamanitra mahafantatra an'io ary zany mahatonga antsika tsy tokony hitsara ivelany raha hitatsika misy olona mandalo olana na mandalo ady ary misy olona koa tsy fantatrao mihitsy fa mandalo olana na mandalo ady entre nisy Andriamanitra misy zavatra tokony alaminao. Alleluia. Fa io vao milama de tanteraka aminy le tenin'Andriamanitra zany io izy Andriamanitra tsy te ho tezitra zany miadana be ho tezitra zany tsy mora letsika zany ny fatezerako
efa nandefitra foana taminao fa zao mba ataoko fantatra kely fotsiny hoe tsy mety ny nataonao. Jerenareo tantarany Samson any amin'ny mpitsara any amin'ny bokin'ny mpitsara misy lehilahy matanjaka be atao hoe Samson any amin'ny mpitsara toko 1:20. Ny soramary dia nisamboran'ny Filistina ny Samson fa eo ihany ny toyany, tsisy na dia virgule ary amin'ny soramandry io jerenareo tsara. Ny nisamboran'ny Filistina ny Samson sy ny namaliany Samson azy. Tsy nisy point, tsisy virgule teo, zany hoe tsisy fiatonana, tsisy zavatra ela be. Ndray mpimaso ely voasambotra izy fa tonga dia mikorina ohatry ny rano zany teny zany hoe ny nisamboran'ny Filistina ny Samson sy ny namaliany Samson tany. Tonga zany dia mamaly Samson ary teto dia zao nanao tsy nety Samson efa aza manambady hafa firenena dia ny hafa firenena mihitsy nefa ny tena tiany. Io ry dada alay voalamo izy fa tiako io vehivavy io Delila ny anarany mahafatifaty kely fa mba alaivo moa ry dada. Tsy mety io izy ny dadany tsy manino ry dada fa mety fa mitady aiza indray ary tsika. Dia lambolambony Delila nefa Delila ke voakaraman'ny Filistina ary tandremo fa betsaka ny vehivavy voakarama andavo fotsiny mpanompon'Andriamanitra. Andavo Samson dia lahy matanjaka be fa vehivavy nahazo ny nahalavo azy nahararaka azy tapaka any amin'ny 1:20. Ary raha vehivavy nanondana ny Samson atory teo andohalina dia nianso lehilahy ka nanaratra ny fotobolo 7 teo amin'ny lohany satria navoaka ny Samson ny secret. Dia hoe raha vehivavy menanao amin'ny Filistina ny Samson dia nivota amin'ny torimaso izy ka hoe ivoaka takany teo aloha ka hanetsika amin'ny tenako ka ny tsy fantany fa Jehovah efa niala tamin'ny Samson na Jehovah. Zava-dozy zany Jehovah miala amin'ny Samson zany. Zava-dozy zany Jehovah miala amintsika zany tsy navita ny inona intsony izy. Na olona ray ary tsy resiny intsony nefa teo olona be dia be resiny. Zay le Jehovah nanary. Zay le Jehovah le hoe tsy manary mandrakizay fa manary kely izy aloha. Voasambotra nge Samson any 20 ary dia nariry indray ny volon-dohany rehefa voaratra. Le volo le nesorony iny nge dia zao mbola nampanirian'Andriamanitra ihany. Raha ohatra anahako aloha Samson voaratra zany le volo 7 tsy miverina intsony ny hery fa ny Samson nampanirian'Andriamanitra. Ary nataon'ny olona kilalao Samson fa zao ny zavatra nitranga 19:20 amin'ny tsara toko 1:20 ty le hetsika nataon'ny Samson te ary io le tadiavin'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra io. Raha ianao koa miala ny herinao nialan'Andriamanitra ianao nanarin'Andriamanitra ianao mety misy rava mihitsy teo amin'ny fiainanao ity ny vahaolana androany ny lakile menanao tsara toko 1:20 ary Samson ny antso an' Jehovah ka hoe Jehovah tompo mifona aminao tsarovy dia ampahirezo azo indray mandeha zao monjy ary Andriamanitra amaliko ny Filistina no anankiray tamin'ny masoko roa. Ile fibebahany io anjaranao androany io zany tena ravo zany fiainako zany temotra tsy mandeha amin'ny loanany ndray mpimaso ihany io tsy mandrakizay io tsy anary mandrakizay ny tompo fa mananatra anao fotsiny izy sitra ny mahita anao ravo. Ianao nge azao nge ny ravo ny fiainanao na ny vadinao atokantranonao ary izay tsy mivavaka fa ianao mivavaka itenanao hitanao zao hoe mivavaka ianao disany afa-baraka amin'izany tsy ianao fa Jehovah Andriamanitra ivavahanao. Zay mahatonga n'Andriamanitra tsy ataony ela io nefa koa afaka ataony elaela koa io raha ohatra ianao mbola tsy taitra fa dia mbola tsy tonga ry havana ny fahafahambaraka andao ibebaka mbola tsy tonga ny fahafahambaraka andao hoetsehana aingana le famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalany inona andao domintsika amin'inona domina amin'ny fifonana hoy Samson Jehovah tompo mifona aminao moa zahay mba tsarovy moa zahay ka pahirezo zany dia atao amin'ny fo fa tsy hoe ohatra zany ataoko zany fa nibebaka amin'izay Samson efa pomaso izy amin'io pomaso izy ary tena tsy sery intsony
fa zao ny zavatra nitranga rehefa enin'Andriamanitra nivavakany dia nitanana Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny taniny ankavanana ary ny anankiray tamin'ny taniny ankavia. Dia niankina teo izy dia io Samsona oka hiara-maty amin'ny Filistina dia nezahiny mafy ka nianjera tamin'ireo andriana sy ny vahoaka rehetra teo ny trano. Miverina tampoka zany ny heriny zay le tsy hanahary mandrakizay ny tompo hoe averiny io hery io raha io hery io ny ilainao. Mety misy mpanompon'Andriamanitra hoe ty manao délivrance tsy misy heriny tsony satria manino tafiditra fahotana. Fa zao ndao bebaka averin'Andriamanitra aminao ary hoy ny tenin'Andriamanitra ny maty zay nyvonomy tamin'io andro io be lavitra noho izay nyvonomy tamin'ny andro ny ainany. Natao zany ny somme ny olona rehetra maty teo Samsona tamin'io indray mandeha io maty. Verina amin'ny herinao ianao androany raha bebaka tsy hanary mandrakizay ny tompo fa iverina aminao Andriamanitra. Aza manoatra ny any Israely hoe rehefa misy an'ilay mur de lamentation le rindrina fitomaniny tena inona rehefa mahasoratra soratana matsy ny taratasy zay mivavaka taonao ohatra mba Jesosy io batovy afatrosa moa zahay dia aforipotra le taratasy dia asisika eo le rirany le rindrina Jerusalem dia milamina be ny saina hoe farian'Andriamanitra tsy zany ny fonao triatriaro ny tenin'Andriamanitra dia mivavaha mifarasy ny fahamarinana mivavaha ny fotorotoro tena ataovy tena tsapan'Andriamanitra mihitsy androany fa tena manenina angenao Samsona nge tena nanenina ry avany ary Samsona tsy nalany fiainany tsony izy anao to dia hiara-maty fotsiny fa alao fotsiny hahafaty fa tena eniko anao matiny tamin'io andro be lavitra zay matiny hatramin'izay raha iverina ianao androany. Alleluia. Raha iverina ianao androany za tena teteny aminao fa averin'Andriamanitra ny herinao ary hahafaty be dia be indray ianao. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindrapony. Zay le famindrapony fa tsy sitrany mampahory na mampaheno zanak'olombelona. Hitanao androany ny lalana raha ianao mandalo ady be tsapanao mihitsy ahoana ary zany tena ataon'Andriamanitra, ahoana ary zany fiainako zany dia fantatrao androany ny lalana tokony ary hoy izay iry anankiray zay hitanao ny lalana mody. Alleluia. Fantatrao zao ny tokony atao dia bebaka ohatran'ny Samsona fa mbola anjera-trano indray ianao, mbola hamono Filistina indray ianao fa tsy mandrakizay ianao reraka io, tsy mandrakizay ianao io ohatry ny hafahafa io fa hamindra fo aminao any Andriamanitra satria izay ny toetran'Andriamanitra mamindra fo. Radio Ky Radio io ny kantoko raha misy aminareo voakasiky ny tenin'Andriamanitra tapitra ny toroteny izara fahatsapana ianao dia afaka miantso ianao miandry anareo mpizara fahatsapana ary le fizarana fahatsapana ao anareo izay mbola tsy mahafantatra dia miantso an'io compte Radio Ky Radio io nareo. Alleluia. Dia rehefa miantso an'io compte Radio Ky Radio io nareo dia ampandrotsoko ato anatin'ny live ny feo anareo dia tonga anareo dia mizara fahatsapana. Alleluia. Inona no nakasika anao tamin'ny zavatra izay nitoriana teo inona no nafinaritra anao inona no azonao zaraina androany dia anjaranao no miteny eo 1 minitra dia 1 minitra 2 minitra raha be indrindra no fotoana omenanao izaranao fahatsapana. Alleluia. Ka andao atsika ampandroso olona anankiray izay efa tafiditra ao asoasiana sary ta ny tompo ary ranabavy Aingodrina Rodriguez inona ary ny azonao zaraina inona nakasika anao androany omenanao avy hatrany ny fitenenana. Pai Jesosy pastera dia pai Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadakoa tamin'ny toroteny ka tena mikasika be. Ianao tena zavatra makasika be anareo rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa tena hoe miankina amin'Andriamanitra fiainantsika tena efona sy ny sabatra dia mba avadika atao angady satria efa tsy fiambenana dia fahamile hoe lakile fiainana dia fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitebebana amin'ny fotorotoro ny tena hoe tsy fitiavana an'Andriamanitra fanenenana dia izay ny hamerenana Andriamanitra antsika ny hery rehetra dia mankasitraka indrindra pastera. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra
andranabavitsika Aingoline Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay Andriamanitra ne hamaly fitianao mitombositra dia mitombofa soavana hatrany hatrany dia makasitraka indrindra amin'ny fandraisana anjara. Nao mbola piditra olona manaraka indray tsika hizara fahatsapana manaraka indray Alleluia. Mbola misy maromaro vitsivitsy moa nareo ny hizara fahatsapana. Matao hoe tsika fitenena indray ranabavitsika $100 efa tafiditra ao inona ary ny azonao lazaina androany $100. Amen. Alleluia. Mankasitraka pasterana ny fitenenana teny Jesosy tsika rehetrarehetra ny fazarana fitsapana izay tena voaraika androany momba ny fahalehibeazan'ny famindrampon'Andriamanitra. Satria n'Andriamanitra izay hoe atsika malahelo, atsika ao anatin'ny olana tena hoe tsy maiky mihitsy Andriamanitra hoe ho tesitra amintsika fa makasikady ny famindrampon'Andriamanitra fa hoe raha bebaka atsika dia tsy hanaretintsika mandrakizay Andriamanitra dia mamindra fo amintsika tena Andriamanitra atsika ninina zavatra izay efa rava amin'ny fiainantsika raha miantso Andriamanitra atsika bebaka aminazy dia hovonjena averiny ny herintsika taloha. Izay ny tena nakasikady makasitraka pasterana Rimianada Jesosy hamaly fity. Amen. Alleluia. Mankasitraka anao ihany koa ranabavy $100 Andriamanitra mandrakizay pasoavana hamaly fitianao dia mitombosa dia mitombofa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo izay mizara fahatsapana rehetrarehetra. Mbola misy ato Alleluia. Mbola misy ato. Amen. Ndao indray ary. Halleluia. Andray tafiditsika. Tahiny tompo ary raha latojo inona indray ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra makasitraka anareo mianadata mitoroteny fa nahakasika sady nampahery raha tena nahakasika anandroany dia ilay tantara amin'ny fitomanina mihitsy hoe nisoratan'i Jeremia hoe inona ny dikan'izany dia dikany tamin'ny teny anina teny tena nahakasika hoe indrisy hoe tamin'io ny zanak'Israely niseritra hoe tsy ho tavatsangana intsony rehefa ianao mbola taty afara mbola mitsangana tahaka ny Davida sy Goliata teo hoe 40 andro teo fona nampioroan'i Goliata fa tsy mahagak'izay ny fampahoriana fandray mpimaso ihany dia lehibe ny famindrampon'Andriamanitra dia mahakasika foana hoe efa mitady an'Andriamanitra tena niverina tamin'Andriamanitra dia nandray fon'Andriamanitra dia nahafinaritra izany teo fon'Andriamanitra mihitsy dia mankasitraka antsika rehetra. Halleluia. Mankasitraka anao ihany koa zandry tojo misaotra hatrany amin'ny fizarana fahatsapana mahafinaritra. Halleluia. Dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo tahiny tompo foana nareo rehetrarehetra izay mizara fahatsapana rehetrarehetra ireo Andriamanitra ny hamaly fitianareo tahiny Jesosy. Andao ary misy olona iray farany ampidiritsika mizara fahatsapana. Halleluia. Daso aloha ary asiana sary aso asiana sary. Halleluia. Ao ary tahiny tompo ary ranabavitsika tianareo kotoazaka anao zao ny fitenenana. Makasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra ny tena nampahelibena an'ilay tekiny zoko malala teo. Makasitraka koa zoko malala dia teny toriteny masina fa mampahery foana misaotra Jesosy malala tena nampahery be ny masiny nandresako tena fitahina sy mahakasika anateo pastera dia ilay teny mbola tsy miteny koa mitsika dia efa fantatra Andriamanitra ny ao am-pentsika sy ny ao an-tsaintsika na tonga saina be anazy teny izay satria amin'ny mahakasika be anazy fa tena zavatra miseho foana eo amin'ny fiainako satria fa malala isika rehetrarehetra sika rehetrarehetra tokoa amin'ny fiainantsika dia miteny foana hoe ahoana no ny hamalen'Andriamanitra tena sarotra tena sarotra amin'ny fomba ahoana nefa azy amin'ny malala rehefa tena mihinana Andriamanitra isika rehefa tena manaiky amin'ny fitapony sy ny fahamarinana sy ny fanekiny dia tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Io izany mila mino tena mila mahatoky an'Andriamanitra ianao mila tena hoe manana ny faheretana dia tanteraka ny zavatra rehetra makasitraka zoko malala teo an'Andriamanitra.
men kasitraka paster dahiny Jesosy atsika rehetra. Alleluia, mankasitraka andraraba tianarakotazasika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra maraky pasarina ny amary fitiana rehetra izay nizara fahatsapana teo. Mino fa izay daholo nareo ny azo teo a. Halleluia. Andao antsika no hira anankiray. Andao hira anankiray tsika dia aoriana ny tehitytsika tonga dia hivavaka avy hatrany dia hivavaka ihany koa ho an'ny firenena. Raha izany arany zava-misy. Halleluia. Dia ataontsika hira isan'andro a Jesosy mila anao. Halleluia. Ianao ny tokoko, ianao no heriko, dia herin'ny saiko tokony foko. Halleluia. Zany ny Andriamanitra. Raha tsy misy an'Andriamanitra tsika dia tsy mahavita na inona na inona. Raha tsy ao famindrapon'Andriamanitra tsy afaka mandroso tsika. Dia ataontsika izany hira izany androany hoe isan'andro mila anao Jesosy. Amen. Isan'andro milana, isan'andro miandrana, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, isan'andro milana, isan'andro miandrana, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, tuko tukitrana erinifo majakizay ai tuko tukitrana erinifo majakizay ayana isan'andro milana, isan'andro miandrana, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, isan'andro milana, isan'andro miandrana, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, tuko tukitrana erinifo mandrakizay ai tuko tukitrana erinifo mandrakizay ayana tuko tukitrana erinifo mandrakizay ai tuko tukitrana erinifo mandrakizay ayana
manjakizay ay tumpotupikao erinifu manjakizay ay tumpotupikao erinifu manjakizay 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 Marina Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoana androany. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity andro androany ity. Fa lehibe loatra teo aminay indray ity andro androany ity ary nifarina tamin'ny fataterahany fandarana Jehovahandriamanitra. Misaotra Jesosy fa tsy tapaka ny fandarana. Misaotra fa ianao no nombanay teto androany. Misaotra tamin'ireo olona maro izay tonga teto androany. Avy aminao ireo, halleluia. Tsy noho ny fanentanana fa noho ny tariky ny fanahinao masina. Misaotra indrindra Jesosy. Ary misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny tapitra ny fandarana. Isaraketo izay Jesosy malalo. Izay rehetra nandalo teto androany angatahako aminao, angatahako eto anatrihanao mba hitsinjovanao manokana izay rehetra tonga teto androany. Na fohy fotoana, na fohy torimaso mba afa-livity izy ireo Jesosy malalo. Betsaka ny tonga eto mety manana zavatra angatahana, mety manana ady entina. Fa inona tsy moa Jesosy ny angatahanay rehefa ianao no hitanay. Ianao misy igeny ny teny hoe tsy mangataka akory zay dia efa mahazo. Misaotra Jesosy. Tsinjovo manokana ary ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Tena hoe mangataka Jesosy androany ianao amaly fitiany izy ireo. Ary tario lalana izy ireo. Tatanao misandronao mahery. Ary raha nisy androany izy va tonga teto dia kasindray izy Jesosy ho avy rapitso. Voazy amin'ny torimasom-panahy rehetra rehetra. Fotoana fifoazana izao. Misaotra Jesosy malalo. Eny tsy voalazako. Efa maro no tiako lazaina. Fa kely ny fahalalako ary fohy ny fisainako. Fa mihoatra lavitra noho izay eritreretiko anay Jesosy. Mihoatra lavitra noho izay maneritreretin-reto mpanomponao reto dia ho ataonao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Anao ny terana aja ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena. Ndao mpandrotsika navavitsika Berta hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona navavy Berta. Alleluia, mankasitraka pastera nampandrotsika ny fitenenana hiara hivavaka risitsika misehorantsikaandriamanitra ho an'ny firenena koa nandrakantsika ny vavy. Misaotra anazy Jehovahandriamanitra reny tsara indrindrao satria noho ny fanatrehany fanamasinao tanteraka sy lavorary mifitoam-bavaka izay nangatany ny vavaka tao anatrihanao. Tsy hainany tsy saotra anatompo, tsy hainany tsy hananitra ny voninahitra ao. Aingany tompo malala ny amin'izao fotoana izay nanandrasany ny voninahitra ao izao. Sy nanapisitan'ireo mpanompona ny teny izay nafafi tamin'ireto mpanompona ao. Tena tsy misy ny alamaina Jehovahandriamanitra ary ho ahitra ho reketiny ao anatin'ny fonony tsirairay avy miaritra izay namitondana izy ireo. Aingany tompo malala tsy ho tonga sotona ho lalidalovin'ny eny amin'ny fiainanay ny tena tandroany fa tena ho tonga ho teny ho raikitra ao anatin'ny fonay ary famelomelomanay ny tenanay koa. Aingany tompo malala ho anainay miasan'ny devoly izay tiandray ny teny izay nafafina teo tandroany dia tsy hanan-kely tsy nampahefana izany. Ary hanana fahavonona ny ara-panany tsirairay avy, hanana fifantona handray anao Andriamanitra, hitoky aminao Andriamanitra satria raha amin'ny alalan'izao fiainana izay lavitra lalovan'ny Jehovahandriamanitra dia hanana fahalemena izay ratsy miaraka aminao. Fa tamin'ny androany izao na eny ny teninao izay fampaherezana ho anay tsirairay avy hitondra fiaina vaovao anay izany. Ary hitondra mbafika ny amin'ny firenena amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra izay anatin'ny ny fikorontanana maro isan-karazana ny ady-piainana rehetra rehetra Jehovahandriamanitra
anatin'ny fahalemena ny ara-panahy indrindrandrindra Jehovandriamanitra fandroany izao tena nandalo teto amin'ny sofinay izao tena hipakany any amin'ny firenenay izany hitondra firenena matanjaka miavaka ny amin'ny firenena rehetra Jehovandriamanitra amin'ny firenenany Madagasikara-nay engaletompoana inaina ny asany deboly dia handresy mandrakariva satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy velona no hentinay hanandrakany any amin'izao vafoka izao ho tonga ho firenena ho mpandresy ary hialany amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapona koa engaletompo ny firenenay tena hiafaka Jehovandriamanitra hanirapiritra mandrakariva ary ampitsapako ny faratsiana dia hialany amin'izany firenenay izany amin'izao fotoana ankehitriny izao dia isaraketo izay fa ny fanatrehanao tsy afona hasaraka naina dia iresegondra engaletompoan'ny toromaso maminay tsirairay azy izay nanatrika izao fotoana afaka izao dia ho feno ny fanatrehana sy ny fiarovana avy aminao dia voninahitra ho anarery ihany sy sandatana fonatolotra ianao anio kamandrak'izay tianaina Jesosy Haleluia amen. Haleluia. Mankasitraka indrindra andranambavy beta isika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay Andriamanitra manaka pasaona maly fitianao tombotsany amin'ny tombo fahasoavana hatrany misaotra nareo telo amin'ny rahavavy zoko fianarako tamin'ny toriteny dia ranambavy Anitra Clarisse tamin'ny vavaka fanombohana Andriamanitra manaka pasaona maly fitianareo tsirairay avy ary misaotra nareo rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto ary raha mbola tsingany amin'ny rahalandra Jesosy ka tahiny toy velana soamatsara tsika dia eo anetindrentsika rapitso haleloia amin'ny ora tahaka izao indray amin'ny sivy ora sasany ny fiarahantsika ny tapitra fa raha mbola te hanaraka ny fandarana ianao dia mbola mandeha andro manalina ny akiradio ny onjapeo antsika akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia samy mihaino finaritra tahiny tompo daholo raha pisindrentsika miona haleloia amen.